Eo amin'ny vaovao ny finoana kosa indray dia ny 7 ny 8 ary ny 6 aogositra lasa teo no tanterana ny fivianana masina andiany fa 7 tao Anosy Volakely. Kristiana 735 no nanatrika izany ka tonga tany antoerana. Ankehitriny dia an'Andriamanitra ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakana, an Kristy kosa ny fahefana. Io tenin'ny soratra masina nalaina tao amin'ny fanambarana toko 12 andinin'ny 10 no nisafidiana entina mamakivaky indray ary endrasana ny topaka-lazana ny fisehoan'ny Masin'i Maria tao Anosy Volakely. Tamin'ny fifampitafana amin'ny Kristianina izay tonga teny toerana no nilazandra Patrisy fa tokony hiverina hibebaka isika Malagasy satria variana loatra amin'ny fiainana ka tsy mahatsiaro intsony ny aim-panahy. No mafisiny ihany koa ny tokony hamerenan'ireo Ave Maria amin'ny maha Ave Maria azy ireo ny toeram-pivahinanana izay nandritra ny 3 taona izay hita fa tsy dia mitovy amin'ny maha Anosy Volakely azy teo aloha. Aoka ianareo ho hiatrana izy mba ho aina avao izay nentin'ny Masin'i Maria teto Anosy Volakely ka amelona izany aina entinareo izany. Raha nanamarika ireo mpikambana sasany izay niara-nidinika taminy dia samy niaiky fa tena variana daholo ka tsy nijery loatra ny mahaina vao nentin'ny Masin'i Maria izay. Vonona izy ireo arak'izany anarina ny lesoka ary mbola miantso ny Kristiana rehetra mba ho tonga amin'ny fahinanana izay atao amin'ny 30 faraka amin'ny 30 ary voalohan'ny volana Novambra 2024 avy izao izay entina hanamariana ny fisehoana voalohany tamin'ny 10 volana Novambra 1700. Ny fotoana rehetra na ny zoma na ny sabotsy na ny alahady dia samy isorona masina avokoa ny fitsahoana ny sakramenta masina ary ny lalan'ny azo fijaliana. Amin'ny 30 faraka amin'ny 30 ary voalohan'ny volana Novambra izany no fivahinanana manaraka sady mamarana amin'ity taona 2024 ity. Zay ary no masaka azo natolotra ho antsika tamin'ity takariva ity inonay fa ampy ho antsika tany atokantrano tany ny vaovao izay nentina tamin'ity androany ity. Mame fotoananao ary ny sampana fampahalalam-baovao ny fahita lavitra mateveo amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.